fandaharana iray vatsy iray aina. Fandaharana iray vatsy iray aina. Iarahanao amin'ny mpanompon'Andriamanitra heriliva Razafimanantsoa. Isaky ny zoma amin'ny 4 ora sy fahefany ka hatramin'ny 5 ora sy fahefany eto amin'ny radio vaovao Mahasoa. Araka izany feonkira ifamantarantsika izany indray dia miaraka indray amin'ny heriliva Razafimanantsoa ianao anatin'ilay fandaharana iray vatsy iray aina izay arahanao eto amin'ny radio vaovao Mahasoa. Dia manolotra ny arahaba ho anao tsirairay avy izay miaino sy manaraka indray izao fandaharana izao, ary dia tononona ihany koa ny fiadanan'ny Tompo ho aminao, ho amin'ny ankonanao, ary dia ho tain'Andriamanitra ny ianao ho ambinina amin'izay ataonao rehetra. Fa hivavaka isika alohan'ny ametrahantsika eo amin'ny Tompo indray ny zavatra izay hozaraina amintsika amin'ity anio ity, fa apetrakintsika eo amin'ny Tompo, angatahantsika ny fanahiny, hitoetra betsaka amin'ny tsirairay avy ho anao izay miaino, ho ahy izay mizara izany, ary indrindra elo lalana sy asa izany fanahin'ny Tompo izany, mba aizantsika mandray izay rehetra avy amin'Andriamanitra. Hivavaka isika. Endre ny fifalianay Andriamanitra, fa na dia tsy mendrika azy izay dia mbola sitrakao ny hahavelomanay, satria tianao zahay mba ho tsara fifandraisana aminao, tianao zahay mba hitombo hatrany amin'ny fahatsarana, ka ho ankasitrahanao sy ho antra-kasitrahanao zay rehetra fiainanay ny fahavelomanay. Kehitriny ary Andriamanitra, mametraka manontolo ity fotoana ity eo am-pelatananao zahay, ny fanahinao masina ny eo aminay, ameno anay ary hitaridalana anay amin'izay rehetra sitraponao indray, amin'izay rehetra tianao ampianarina anay indray, mba tonga ny fiainanay irindra sy lamina anome voninahitra anao, ka tonga ny hafa ihany koa resy lahatra fa tsara ny miaraka aminao, satria hitany eo amin'ny fiainanay izany, satria izay mepistily velona tokoa hita sy vakian'ny olona rehetra. Dia manatrefenao ary ianao Tompo an'izao fotoana izao, ary dia ho voninahitra ho ririany eny izay rehetra ifampisaranay, amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tomponay. Amen. Alohan'ny hijerevantsika, anarahantsika izay loha-hevitra indray ifampisarana tiany Tompo ampianarina antsika mba ahatsaratra ny fiainantsika, dia satria ao amin'i Jesosy Kristy ihany no loharano no mpifaliana, ao amin'ny ihany no anovozana fifaliana tsy mety ritra, satria raha ny fifaliana izao tontolo izao dia mamitaka ihany, faly vetivetitsika nefa dia mandalo zany, fa raha ao amin'ny Tompo no miorona zany fifaliantsika izany, dia haritra hiaraka amin'ny vonjitsika loharano-mpifaliana. Loharano-mpifaliane tsara, Jesosy ihany no niaviny, Jesosy tsara.
Niawakianzanao ny fanaiko matsary ny anika velotsenitony ao ampo sambatry izay mitoetra ao an-tranonao videranao mandrakary videranao fa ny miserany indray andro akianjanao de tsara lavitra noho ny anina rivony fantatra tsara fizany indrindra no antony matonga ato mangetaetan'io matsiary teo irany arahany tera fiteratsesy lany sy vatera miara mitera miara mandihy miara manandratra ny vony maitry Nudiuvina, tunga ulumava. Itadiava dirai, deni mula, intizi. Yatsuazi, dai, deni mula, intizi. inoko fa azonao tsara izay afatra tiany vonjina ampitaina zay napetraka ny tompo tao anatin'izay tononkira izay ary
rehefa ny tompo tokoa no miasa eo amin'ny fiainantsika, rehefa ny tompo no entina manao ny zavatra rehetra dia tsy maintsy mpandresy isika. Ary raha ijery ty loha hevitra ity tsika amin'ty an'io ty hoe ny fifandraisany ray aman-dreny sy ny zanaka. Loha hevitra moa zany mety efa hoe nijerevantsika tany aloha ihany zany fa zao hoe tsy vita ao anatin'ny fotoana ray na roa zany hoe andinika zany fifandraisany ray aman-dreny sy ny zanaka izany. Fa na de loha hevitra to mitovy aza no arahantsika indray zavatra ambara anatin'izany de ny tompo afaka miasa ao anatintsika anome zavatra vaovao atsika indray. Ary raha petraka ihany koa raha ny fanontaniana hoe teo am'izay efa nampianahary ny tompo atsika izay, raha ohatra nandinika an'izany fifandraisany ray aman-dreny sy ny zanaka zany sika sy ny am'resaka hoe fitaizana izany de aiza ho aizy tsika zao ny amin'ny fifandraisana amin'ny zanaka, na atao rehefa betsaka no hita mikasika amin'izany loha hevitra izany, aiza ho aizy tsika zao ny amin'ny fifandraisana amin'ny zanaka ho an'ny ray aman-dreny zany. Ka izay teny tompo koa milaza hoe tsy manahirana any manoratra teny averina, de mahasoa atsika mbola andinihana an'izany loha hevitra indray satria izay nisitraky ny tompo irahantsika mijery indray amin'ty an'io ty. De ny tompo ane hiasa mahereo anatintsika tsirairay avy aizantsika mandray, aizantsika manavaka zay rehetra sitrapony ambarany amintsika tsirairay avy ao anatin'izany loha hevitra izany. Fa ny mpivady vao rehetra na ny mpivady zay mbola atao hoe mbola tsy niteraka de samy feny fifaliana, mahatsiaro ho faly, ho tanteraka, ho feno ho ampoko zany fifaliana izany ny tokantrano zay naorona rehefa mahazo zaza, rehefa tera-bao zany zaza voalohany, teraka ny matoa, ny lahy matoa na ny vavo matoa, dia feno ny fifaliana izay eo amin'ny mpivady. Ary omeny malagasy anarana mihitsy azy hoe menaky ny aina, indrindra raha hoe zaza voalohany zany. De mitoa izy manaraka ny fitombony zaza zany fifaliana eo amin'ny ray aman-dreny zany. Ary de mahafinaritra tokoa ny fiarahamonina ao anatin'ny tokantrano rehefa misy zaza, ny tomany, ny sangy, ny zay rehetra ifampizarana zany ao anatin'izany tokantrano zany de samy mahatsiaro fifaliana daholo, ary samy efa ny ainany zany izay efa manan-janaka. Fa rehefa miditra eo amin'ny taona ny atao hoe alasakana, miditra anatin'izany taona ny fahatanorana, ny adolescence izany, 12, 13, 14, 15, 16, eny mety miatratratra any amin'ny 20 taona ny mahery aza eo amin'ny akabiazany zanaka, de to maloka indray ilay fifaliana. Ilay fiarahamoniny ankonana nahafinaritra iny de manjary lasa misy aloka. Ilay zaza endry, ilay zaza mora anarina, ilay zaza mora tenenina, ilay zaza be resaka, ilay ankizy mahafinaritra be iny izay nifaliana niteraka fifaliana to anatin'ny tokantrano, de indrisy fa to lasa be famaliana, lasa mafilo, lasa tsy de miresaka, lasa sarotra tenenina, lasa teraka manomboka eo amin'izany taona idirany zanako amin'ny fahatanorana izany ny olana samihafa, tsy fifankazahoana ady, de to lasa sahirana ny ray aman-dreny, atao ahoana izy ty, to lasa teraka ary lasa malagasy ara de lasa nahita teny ambara fomba fiteny ndray hoe ny zanaka raha zanaka tsy ty ray aman-dreny miteraha hita, sy ny fomba fitena malagasy samihafa maneo am'izany hoe to tsy fitohizan'le fifaliana zany, fotrany hoe tapaka ilay fifaliana izay niarahana tamin'izany zanaka zany rehefa manomboka miditra anatin'izany hoe taonany alasakana, taonany fahatanorana izany. De eo tsika zany nijery misy fanontaniana maromaro apetraka eo am'izay hoe tsy fifankazahoana izay, sy hoe miteraka olana, miteraka aloka eo fifandraisandray aman-dreny sy ny zanaka izay. Misy fanontaniana maromaro eto hoe tokony apetraka tsika zany ray aman-dreny hijerevana vahaolana zany,
voalohany de ny hoe eo amin'ny lafiny inona eo amin'ny lafiny inona no mampisy olana sy ady sy tsy fitofikevitra mandrakariva eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka. Eo amin'ny lafiny inona no mampisy olana sy ady sy tsy fitofikevitra mandrakariva eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka. Aleo zany fatarina mihitsy hoe aizavy moa no mampatonga an'ireny olana ireny. Zay ny voalohany zany. Ny faharoa indray zay fantaina ilantsika valiny ihany koa dia ny hoe tena zava-dehibe ve iankina ny hoaviny sy ny famonjena azy ilay mampiteraka olana sy ady ao anatin'ny tokantrano. Tena zava-dehibe ve iankina ny famonjena ny fanahiny ho famonjena ilay zanakitsika sy amin'ny hoaviny manontolo ilay zavatra izay mampifanolana. Tena zava-dehibe ve le izy iankina ny famonjena azy, famonjena ny fanahiny sy ny hoaviny manontolo. Eo mantsika afaka mijery zany hoe hatraiza kosa no ahafahantsika mba milefotra tsy hoenjana loatra eo amin'ireny lafin-javatra eny, satria rehefa tsy mifanaraka amin'ny fomba fijerintsika ray aman-dreny mantsy le zavatra de mienjantsika. Fa tsara jena hoe tena iankina ny famonjena azy ve, iankina ny hoaviny manontolo ve le zavatra zay mampifanolana izay, sa hoe le fomba fijery fotsiny, ilay culture, ilay kolotsaina fotsiny no tsy de mitovy de mahatonga atsika hoenjana, mahatonga fanolanana sy ady eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka. Fa ny tena fahatelo zay ilantsika valiny ihany koa de hoe io tsy de tena fantena loatra fa entina hampahery atsika ihany angamba fa mitohy amin'ny fantena fa efatra zay eo apetraka de hoe io olana misy ara-pifandraisana io ve mandalo fotsiny sa maharitra tsy misy farany. Io olana misy ara-pifandraisana io ve mandalo fotsiny sa de aharitra to ao anatin'ny ataontsika hoe tonelina ka tsy misy fiafarany zany tonelina zany fa de toy maizina foana. Io olana ara-pifandraisana io ve mandalo fotsiny sa maharitra tsy misy fiafarany. De ny fantena apetraka am'izay de hoe inona ary no atao ialana amin'ny fifanolanana ka hanatsarana zany fifandraisana izay atao mihasimba izany. Inona ary no atao ialana amin'ny fifanolanana ka hanatsarana ny fifandraisana izay atao efa mihasimba. Vahaolana zany rehefa hitahita zany zay fantainana anankiroa zay izay mitarika atsika eritreritra hoe misy ny olana, inona le olana ary ny olana izay misy reny sao de misy azo sorohana izy reny ary de tokony eritreritsika ametraka ao anatin'ny saina zany hoe ity olana ity de tsy hoe aharitra akory fa mandalo io, manana finoana fa mandalo ihany io ary tena mandalo io. Kanefa zany aza mba tsy hoe to fahoriana no iarahana am'ilay zanaka, to ady lava no iarahana am'ilay zanaka de hoe inona no anafainganana azy, ahoana no atao mba anenanany zany na anafoanana an'izany mihitsy aza ka mba na de sahirana aza ny zanaka sy ny ray aman-dreny eo am'izay hoe tsy hampisy ny olana de mba miezaka tady vahaolana anatsarana an'izany fifandraisana zany fa mihasimba matsy fifandraisana io ray aman-dreny sy ny zanaka io, mihasimba io. Fa raha tena maditra be koa ny zanaka ao zavatra azo eritreretina ihany koa hoe raha mbola tsy tena nanolo tena ho an'ny tompo ianao de tsara dinihana hoe sao de nao koa ny olana, sao de ny fanolora-tena anao koa no mbola olana de enao tsara ty tononkira ty afatra zay napetraka ny tompo tao amin'ny hosanam-bojatovy fitiavany ty hoe antso ho anao. Uri
Antsika ray aman-dreny tena indrindra ho antsika izay mbola tovariana ihany eo amin'ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra ihany koa. Sao de mivavaka ihany sika nefa tsy mbola nanolotra ny fiainantsika eo amin'Andriamanitra. Mety efa mpandray fanasan'ny tompo ihany sika nefa tsy mbola hita eo amin'ny fiainantsika zany hoe Jesosy Kristy tokoa no tompo sy mpamonjy antsika, mpanapaka ny fiainantsika. De manao ny fifandraisantsika amin'ny rehefa mpandray fanasan'ny tompontsika. Fa raha dinihana tokoa ny totsika, raha dinihana tokoa ny mpandray fanasan'ny tompo ao anatin'ny fiangonana, amin'ny fiangonana tsirairay avy izay misy, to amanjatonjatony, efa amanarivony azy amin'ny fiangonana sasany. Nefa rehefa jerena manatrika indrindra atao hoe akatoko ny fandraisana na ireny ao anatin'ny hoe fandraisana fanasan'ny tompo reny, to ray-pahatelo no hita fa lasa iza daholo ny mpandray fanasan'ny tompo. Ireo zay efa nanao fanekena fa Jesosy Kristy ny tompo sy mpamonjy azy,
tokony andiny tenany am'zany fanekena efa natao zany hoe tena marina tokoa ve zany, tena avy ao anaty ve zany fanolorantena zany, tena efa nandray ny tombo tokoa ve teo ny fotoana natalohany nanaovana an'izany fanekena izany, fa tsy fanekena atao ampahabe maso satria tsy maintsy ho atao reny, fa fanekena atao ianarian'Andriamanitra mba hatonga atsika ho lasa zanak'Andriamanitra. Ka zay ny amin'iny iray iny zany andiniatsika tena ionandrean'izany hoe mety ho ditra ny zanakitsika ihany koa angamba sy ny zavatra samihafa izay mitranga eo fiainantsika ihany koa angamba, fa ho jerevantsika loha hevitritsika hoe fifandraisan'ny ray aman-dreny sy ny zanaka. Misy zavatra anankirongezabe zany resahantsika amin'ity anio ty. Ny zavatra voalohany dia ny hoe zaro amin'ny lalàna tokony alehan'ny zaza, ary ny zavatra faharoa dia ny hoe ataovy izay ivelaran'ny fifampiresahana eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka. Voalohany zany dia hoe zaro amin'ny lalàna tokony alehan'ny zaza, ny faharoa dia ny hoe ataovy izay ivelaran'ny fifampiresahana eo aminao ray aman-dreny sy ny zanakao. Izay no ajerevantsika, ary dia apetrakintsika eo amin'ny tompo ny anolo-tsaina atsika, azahoantsika manakatra izay afatra tiany tompo ambara ny amin'izany. Zaro amin'ny lalàna tokony alehan'ny zaza, tenin'Andriamanitra zany, ka na dia lehibe azy izy dia tsy ala amin'izany. Na dia eo aza ny elanela taona, be dia be amampolo taona ny maro eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka, eo amin'ny resaka antsoina amin'ny teny frantsay hoe génération zany, izay tsy mampitovy ny fomba fijery, tsy mampitovy ny zavatra izay hita sy ny ainana, tsy mampitovy ny hevitra, na dia eo aza ny kolotsaina samihafa izay tsy mitovy, izay voaraintsika ray aman-dreny sy azo ny zanaka ankehitriny, na dia eo zany fiarahamonina izay to mizara zavatra samihafa ka mametraka fomba fijery eo anatin'ireny zanakitsika ireny tanorantsika ireny, na dia eo arendraitraireny eo ny fahitalavitra sy ny boky samihafa, ny fifandraisana samihafa zao efa misy amin'ny alalan'ireny tranokala ireny, amin'ny alalan'ny internet samihafa zany izay misy zavatra samihafa izay hita, na dia eo arendritraretreny. Dia zao inona kosa mba hataontsika ray aman-dreny eo amin'izay zavatra izay avy amin'Andriamanitra ho an'ny ankizy. Azakivy mijery fomba anabeazana, ampianarana, izarana ny tenin'Andriamanitra sy ny zava-panahy amin'ireny zanakitsika ireny, mitady fomba, mitady fotoana ahafahana mizara izay rehetra avy amin'Andriamanitra, izay rehetra ho an'ny fanahiny ho an'ireny zanakitsika ireny, ho an'ny fikambanana ny kristianina samihafa, ny sampana ao anatin'ny fiangonana, ny fiarahamandinika tenin'Andriamanitra ao anatin'ny tokantrano, ny resaka sy ny dinika ataon'ny mpianaka, izay rehetra mety atao zany ahafahana mba mametraka zavatra ao anatiny avy amin'Andriamanitra ho amin'ny fanahiny, satria ny avy ety ivelany mampititra zavatra be dia be ao anatiny, mametraka fomba fijery ao anatiny, fa raha tsy manao isika dia inona zany ny zavatra izay ao anatin'ireny zanakitsika ireny. Tsy tokony ho kivy zany, na dia misy aza zavatra na dia atao ary hoe tsy mety mihaino izy, na atao hoe to tsy raran'le zavatra izay ampianarintsika azy, dia zao hoe omeo ihany ny tenin'Andriamanitra, mitenena ihany ho ny tenin'Andriamanitra, na hiaino izy na tsy haino, mitenena ihany. Zaro amin'ny lalàna tokony alehan'ny zaza, zany hoe itsika zany no mampianatra azy ihany koa, na dia misy zavatra izay fatao mitarika azy, mampianatra azy zao, itsika tsy manaiky ihany koa fa mametraka zay zavatra tokony ho an'ny zanakitsika. Mbola ho jerevantsika moa ahoana no ahafahan'ny zanaka mihaino ny ray aman-dreny, ahafahan'ny zanaka mandray izay avy amin'ny ray aman-dreny. Fa ireo mpandinika dia milaza fa na dia tsy mifanaraka amin'izay andrasantsika ray aman-dreny aza ny fombany
fomba ny zanakitsika zany anatin'ny fahatanorana ny ataony de zao hoe zay rehetra ampianaritsika azy, zay rehetra omentsika sy afahatsika azy, zay rehetra hoaniny avy amintsika de tsy very reny fa mitoetra ao anatiny ao ihany, tsy very maina akory reny, ary zay ny hoe mitenena ihany no tenin'Andriamanitra, na iaino izy na tsy iaino, fa zao hoe zay voarainy de tsy very akory reny, petraka ny anatiny ary reny, teny frantsay hoe reny valeur morale ireny, ireny tenin'Andriamanitra zay ampianarina ireny, de zao hoe tsy very reny fa mipetraka ao anatiny ao ihany. Ny toetra sy ny fomba fiainana zay andrasan'Andriamanitra aminy, izay azony avy amin'ny zavatra ampianaritsika azy avy amin'ny tenin'Andriamanitra, de zao hoe tsy very reny. Fa ao anatin'izao fahatanorana zao fotsiny mantsy, ny tanora dia mametraka sy mitady zay maha izy azy izy, mametraka sy mitady zay maha izy azy izy ao anatin'ny fahatanorana zany izy mametraka an'izany amin'ny teny frantsay ny identitéany, ny personnalitéany, mametraka an'izay izy, ary de to andramandramany sy tsapatsapainy avokoa zay hevitra sy zavatra zay hitany, ny hevitra vaovao samihafa, ny zavatra vaovao samihafa zay hitany, de to ohatrany ekeny avokoa, zavatra reny, zavatra hitany de ohatrany to raisiny, ohatrany to andramany, ohatrany to tsapainy. Kanefa raha ny tena marina de zao tsy manary velively ny lanjan'ny fampianarana zay efa nomeny ray aman-dreny izy, na zay efa nomeny ny fiangonana, na zay efa hitany tanatina fikambanana, tazoniny reny, ary tsy tokony atahotra be fotsiny sika ny amin'ny zavatra zay hoe amin'ny fomba fiainany mety to hafahafa, to tsy de mifanaraka loatra amin'ny atao hoe kolotsaitsika, fa izao hoe ao anatiny ao reny, fa mbola mametraka an'le ma identité izy, le maha izy azy izy, ka mbola sahirana mametraka an'izay, ary de to mandray zavatra samihafa aloha mba ahafahany mijery tsara hoe inona marina moa zany a, iza marina moa izy a, ary ho aiza marina moa izy. Ka raha azotsika tsara zany, raha azotsika ray aman-dreny tsara zany hoe izany keny mahatonga n'ilay zanako to manao fomba samihafa, to manao zavatra samihafa, to tsy mifanaraka amin'ny zavatra nampianarina azy, noho izay anton-javatra zay, de mba somary tsy de hienjana loatritsika, manoloana ny fanoherana ireo hevitra sy fomba to adaladala izay ataony, mba hanana fandeferantsika, mba tsy hienjana loatritsika eo amin'ireny lafin-javatra samihafa ireny. Fa zay no antony ametrahana le fanontahina zany hoe tena zava-dehibe iankina ny famonjena azy, famonjena ny fanahiny ve le zavatra ifanolanana, satria tsy voatery hoe le zavatra zay miseho ty ivelany loatra zany, satria mbola mametraka le maha izy azy izy ny tena mandrafitra ny tena ao anatiny, tsy voatery fa andramandramany fotsiny aloha, jerijereny daholo de ataony ireny zavatra samihafa to mampiteraka olana ireny. De zay zany zavatra andrasana amitsika zany am'izay voalohan'izay fizarana voalohan'izay, de ny hoe tsy maintsy mampianatra tsika, tsy maintsy mizara isika zay sitrapon'Andriamanitra, zay lalana tokony izorany, na miaino izy a na tsy miaino, na de to tsy mifanaraka am'izay fomba iainany aza le fampianarana ataotsika, de zao hoe alefa ihany reny fampianarana, fa tsy maintsy manao tsika, fa ireny de tsy very fa mitoetra ny anatiny, fa raha tsy manao tsika de be ny zavatra tafiditra ao aminy a, ary de tsy hainy ny mandanjalanja, tsy fatantsiny hoe ho aiza izy, fa rehefa ampianaritsika azy, ary ziny lana ndreny fikambanana kristiana samihafa, tsy ho vitatsika ray aman-dreny rery ny fitezana sy ny fanabeazana ny zanakitsika, tsy vitatsika. Ary ny tena mampalahelo azy de zao hoe tsika tsy manao mihitsy, zay ny tena mampalahelo, tsy manao mihitsy ny ray aman-dreny. Fa rehefa misy fahadalany, rehefa misy zavatra zay to tsy mifanaraka am'izay fomba fijeritsika, zay tsika vao tezitra, zay tsika vao maneho fahatezerana am'ireny zavatra zay
tsy mifanaraka amin'ny fomba fijery sy ny fomba atao hoe ny kolotsaina zay efa ananantsika ireny, ka tsy mety zay fa nanao inona isika teo amin'ny zanakitsika sy tsika vo afaka miteny sy mibedy azy, fa raha tsy nanao sika iny moa nitenenantsika azy eo tsika vo ampianatra nefa nefa tsy nananana, fa zavatra efa tokony efa any anatiny zany no ampatsiarovina azy amin'ny fotoana zay anaovany adalàna zay zany hoe tsy maintsy manao tsika. Ary tsara reny fikambanany kristiany reny, reny sampy anatin'ny fiangonany reny, aleo hiditra anatin' reny a zanakitsika mba ahazo zavatra zay avy amin'Andriamanitra izy. Andeha tsika anaraka hira anankiray, aleo mba angetaeta an'Andriamanitra tsika, aleo mba angetaeta an'Andriamanitra koa ny zanakitsika ny fanahiny, iaraka amin'ny farandray mamonjy amin'ity hira mahafinaritra napetraka ny tompo tao anatin'ty hoe mangetaeta.
faniriana mba tiako ao anatinao de zao hoe ny fanahinao a angetaeta an'Andriamanitra tahaka an'izay izy nataony fara izay angetaeta an'Andriamanitra zany hoe raha vao tsy misy zavatra avy amin'Andriamanitra ao anatinao anatin'ray andro de matsiaro maina ianao toy ny olona tsy nisotro rano ianao ka maina isetaeta-panahy raha miaino zany ny zanaka fa mety tanora de zao hoe tokony ho tsapanao na de tanora azy ianao amin'ny zavatra samihafa izay farenao de tokony hana etaeta ianao tokony tsy fahabanganany amin'izany hoe zavatry ny fanahy zany ao anatinao ao a raha vao tsy mahazo an'izany ianao de matsiaro hoe hafahafa ao anatin'ny tontolo andro zay no atsapana fa efa ao anatinao Kristy fa raha mbola tsy manana etaeta hitombo amin'ny finoana hitombo amin'izany fahalalana an'Andriamanitra zany ny olona anankiray de mampandiny tena ihany mamperitreritra ihany no hoe efa ao anatiny eo tokoa ve ny tompo efa ao anatiny tokoa ve ny tompo raha ny zavatra zao tontolo zao foana no mahamaika sy amenona ny saina sy ny fanahy de zao hoe mila mandiny tena ny tsirairay avy efa ao anatiny tokoa ve Jesosy Kristy satria raha ao anatiny eo ny tompo de misy an'izany etaeta mitady ny zava-panahy zany ao anaty na ny tenin'Andriamanitra zany na ny fampianarana samihafa zany na ny hira izay midera sy manandratra an'Andriamanitra zany de mampandiny tena tokoa zany ho anao izay miaino izao fandaharana iray vatsy iray aina izao fa ny zavatra faharoa zay izay hojerevantsika rehefa hitantsika ny voalohany zay hoe zaro amin'narana tokony ilean'zaza izay zavatra faharoa de zao hoe ataovy izay velarany fifampiresahana eo aminao ray aman-dreny sy ny zanakao ataovy izay velarany zany fifampiresahana zany ny tsara amin'izy ity moa zany de hoe hatrany amin'ny fahazazany sy idirany aminatin'izany hoe mahakizy azy zany a de efa misy hatrany zany hoe fifampiresahana fifankazahoana eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka zany tokony efa isy hatrany zany ary tokony ho foronona zany raha tsy misy satria rehefa miditra anatin'ny fahatanorana de zavatra tsy azo dinganina zavatra tsy azo hialana ny fifampiresahana tsy azo ialana io tsy maintsy miresaka ary tsy maintsy misy fifandraisana atao hoe miorona tsara sy lalipaka eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka izay ihany no fahombiazana ampienana na hanafoanana ny ady sy ny olana eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka rehefa tafidontsika zany tamin'ny tapany voalohany teo hoe azo ny daholo zay rehetra tokony ho fantany zay mba anjarantsika ray aman-dreny sy ny fikambanana samihafa kristianina sy ny any sampana any amin'ny fiangonana rehefa mba azo n'izay a de eto indray hoe tsy maintsy miresaka satria anatin'ny fahatanorany de ataontsika eo zany zavatra samihafa reny any ivelany any ny fiarahamonina sy ny zavatra samihafa ny ivelany any zay mampianatra azy ary to raisiny avokoa de eo tsika zany eo anatin'ny fampiresahana manipy mizara manitsy zavatra hitantsika hoe tsy mety am'izay fomba fiainana zay ary zay ny tsy azo zay hitena hoe tsy azo elana tsy azo dinganina ny resaka ka raha mbola kely ny zanakao de zao amiteny aminao hoe ataovy forony ataovy zay anananao resaka ataovy zay anananao fifandraisana amy zanakao fifandraisana lalipaka amy zanakao zany hoe ny tsara zany de hoe mpinamana be ianao sy ny zanakao tena mpinamana be ray aman-dreny sy ny zanaka de mirindra ny fampiresahana mandeha ho azy a ny fifampitiniana eo am'ray aman-dreny sy ny zanaka ka zavatra ataontsika hoe akely ray kely eo anatin'izay fizarana faharoa zay de hoe aoka isika hifampandinika hampandroso ny fitiavana teny efa mety efa fandrenao zany na eto amin'ity fandany revatsiray ty aza de efa fiteny zany efa zavatra efa mahazatra satria io tena nalain'ny atao hoe mpijery sy mpandalany am'zany atao hoe fifandraisana zany communication zany ity zavatra ity tenin'Andriamanitra ity Jakoba Hebreo toko fahafolo andiny faefatra amby roapolo Hebreo toko fahafolo andiny faefatra amby roapolo ary eo ka isika hifampandinika ampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara
tsy misy afa-tsy ny fampidiniana zany no ampandrosoana ny fitiavana. Atao hoe singa iray ngeza be ao anatin'izany hoe fitiavana zany ny fifampidiniana, indrindra resaka fifandraisana zany no resahana ao anatina resaka afahana mampandroso ny fitiavana. Efa hitantsika ihany koa ny hoe fomba faneho-pitiavana samihafa atsapan'ny olona ray hoe tiana izy, kanefa dia anisy ihany koa zany eto ambaran'ny ten'Andriamanitra hoe ny fifampidiniana dia mampandroso an'izany fitiavana sy asa tsara izany. Tsy maintsy tia mifampiresaka sy mifampidinika. Isika ray aman-dreny zany tena mila mifampiresaka sy mifampidinika, tena tsara io. Ary rehefa tena mpinamana de mandeha ho azy ny resaka, mora mampita zavatra amin'ny olona zay tiana, mora ny mandray zavatra amin'ny olona zay tiana. Raha olona mahasosotra anao miresaka zavatra aminao tsy manana sofina iainao azy ianao, tonga ianao de ohatran'ny sorena vao miteny izy, tonga de na zavatra tsara aza hozarainy de efa tratra n'lay voaloko ilay tsy fifankazahoana sy ilay tsy fitiavana, de manjary lasa tsy mandray tsony, tsy sofina iainy tsony. Fa raha mpinamana be, raha misy fifankazahoana matotra sy lalipaka ao ray aman-dreny zanaka, de mora ny mampita izay zavatra tianao ampitaina izay. Ary ny Deutéronomia toko 9 andininy 7 sy ny 8 de miteny amintsika ray aman-dreny hoe na amin'ny fotoana inona na amin'ny fotoana inona, na toeranaiza na toeranaiza, de tsara ny mifampiresaka. De ovakitsika mianaran'ny tompony Deutéronomia toko 9 andininy 7 sy ny 8. Dia ampianaro tsara ny zanakao zany, lay sitrapon'Andriamanitra zany, lay didin'Andriamanitra izany. Dia ampianaro tsara ny zanakao zany, ary resao na mipetraka ao an-tranonao ianao, na mandeha any an-dalana, na mandry na mifo, na aiza zany, na fotoana inona na fotoana inona, na toeranaiza na toeranaiza, le zao hoe zay ny tsara indrindra ampitaina ireny afatra avy amin'ny tenin'Andriamanitra ireny. Zavatra mahazatra moa matetika de ohatrany hoe rehefa misy ny olana de zay vao manao dinika amin'ny zanakitsika. Atao hoe zara raha misy an'izay loha hoe mba miresaka satria tsara ny miresaka. Fa ny tena tsara zany de zay raha ny tenin'Andriamanitra eto manoro atsika ray aman-dreny de hoe ampianaro tsara ny zanakao zany, ary resao na mipetraka ao an-tranonao ianao, na mandeha any an-dalana, na mandry na mifo. Zay ny tena tsara. Ary rehefa misy fankazahoana de eny am-pilalaovana eny fiarahana amin'ny lalao eny na eny an-dalana eny de alefa le resaka. De tsy hita hoe rehefa ao anatin'ny olana mantsy matetika miresaka de matetika vitsy ny voaray ao anatin'izay, satria matetika koa fahatezerana no mibahana ao anatin'le izy de lasa moraly fotsiny le izy. Fa rehefa tsipitsipi kelikely eny izy amin'ny fotoana samihafa de efa mipetraka any anatiny ihany zany ireny sitrapon'Andriamanitra, ireny fomba fijery avy amin'Andriamanitra ireny zay ampitaina any amin'ny zanaka izany. Zay zany tena fomba tsara, raha arak'izay azo atao de zay ny tsara. Zay ny tenin'Andriamanitra amintsika hoe resao amin'ny zanakao zany, ampianaro azy zany, ampianaro tsara, ampianaro tsara hoe ny tena zany, ampianarina tsara mihitsy fa tsy hoe alefalefa fotsiny, ary andidin'Andriamanitra mihitsy le izy. Amin'izany de tsy manampitsofina izy mantsy, mandana sofina mihitsy, ary ao anatina fifaliana, ao anatina fankazahoana, ao anatina zavatra erahana manao no alefa reny voarainy reny zavatra reny. Zay mahatonga antsika miteny hoe tsy azo elana ny hanatsarana ny fiarahamonina ao anatin'ny tokantrano, fa tsara ny fampidiniana io. Mora ampitana hafatra avy amin'ny tenin'Andriamanitra zany ny fotoana samihafa zay misy sy ahafahana manatsipitsipy an'izy ireny, fa aoka mba tsy ho lasa fibedesana no manjaka, fa aleo mampianatra aloha zany, ampianary foana aloha izy. De rehefa tonga ny fotoana, rehefa manao an-dalana izy de zao hoe fantany ay diso aho, satria zao le teny n'Andriamanitra izay nampifantarina amin'ity trangan-javatra zay natao tamiko ity. Zavatra tsy mety koa zany de zao hoe rehefa anatina rehefa diso izy de tsy de tsara loatra ny mamerimberina, mandatsa ny mandatsa, fa fantany foana io hoe diso izy, tsy mety ny nataony satria efa nampianaritsika izy. Zay ny tsy azo elana amin'le fampianarana sy famanana
ny fanahiny amin'ny tenin'Andriamanitra sy amin'ny sitrapon'Andriamanitra izany. Fandeha tsika hiditra amin'ny tapany ataontsika raha ndraisitsika zany teo hoe ahakely aoka isika ifampandinika ampandroso ny fitiavana. De ny zavatra faharoa kosa de hoe ary rehefa mifampandinika azy bikely zany zao raha mandray atsoratra ianao ny bikely zany zao de hoe rehefa mifampandinika iny de zao kosa ahoana ny fomba entina mifampidinika. Rehefa mifampandinika ahoana ny fomba entina mifampidinika. Ny Jakoba toko voalohany 9:20 ity koa de anisany Jakoba toko voalohany 9:20 ity koa de anisany raisin'ireo atao hoe mpandinika any amin'ny fifandraisana amin'ny resaka communication zany. Raisiny ity ary hitako hoe tena hitony no alainy ary trandrahany ao anatin'ireny hoe resaka fifandraisana ireny. Jakoba toko voalohany 9:20 vakitsika amin'ny anaran'ny Tompo. Tapany faharoa zany. Kanefa aoka ny olona rehetra alady hiaino, ho malay miteny, ho malay kotezitra. Fa ny fahatezeran'ny olona tsy hahifanan'izay marina eo mason'Andriamanitra. Zavatra telo zany, zavatra ngeza be ao anatin'izay ten'Andriamanitra zay. Satria efa nentantsika tamin'ny tapany ahakely tao anatin'ilay hoe ataovy zay ivelaran'ny fampidiniana sy ny fampiresahana de hitantsika hoe aoka ifampandinika ary rehefa ifampandinika kosa de ahoana ny fomba entina fampidinika. Zavatra telo reto zavatra voalohany de hoe ho malady miaino. Zany hoe manana sofina tena miaino ary rehefa miaino de tena miaino tsara, mamakafaka tsara, mandinika tsara. Ary rehefa miaino de tsy manam-pateny, ho malay miteny zany zavatra faharoa de hoe ho malay miteny. Malay miteny zany de ohatrany hoe tsy maika hiteny zany, ho malaina sy ny hoe miteny. Teny anankiroa zany, malaina sy hoe miteny. Ho malaina miteny zany hoe tsy ho maika ny hiteny. Ary zavatra fahatelo de hoe ho malaiko ho tezitra. Zany hoe ho malaina ho tezitra, tsy ho maika. Zany hoe tsy ho mora tezitra zany, tsy ho maika ny ho tezitra. Fa tena hiazona tsara ny fahatezerana zany. Garder sang-froid izy ny teny frantsay. Tena hoe miazona tsara ny fahatezerana. Satria mety misy zavatra anatin'ilay dinika, mety hanaitra, mety tonga de mahatezitra. De zao hoe tsy mahazo maika ny ho tezitra ary tsy mahazo maika ny hiteny fa miaino tsara aloha. Miaino tsara aloha. Roa mantsy nitranga zavatra miseho zany rehefa mifampidinika. Miresaka zany zao ny zanakitsika. Atao hoe ny zanakitsika no mite resaka amintsika voalohany. Te resaka amintsika izy na hoe misy zavatra fehezantehana anankiray noresahany tamintsika eo anatina hoe eo daholo ny mpianakavy de mba mitantara zavatra ny zanakitsika. De ny zavatra mitranga zany rehefa misy olona mifampiresaka de anankiroa le zany nitranga. Voalohany nitranga voalohany de hoe manapaka ilay fifampiresahana avy hatrany. Zay nitranga voalohany. Zany hoe ilay olona miaino zany ny zavatra ataony tonga de manapaka ilay fifampiresahana avy hatrany. Zay zany. Io mety tsy azotsika sainy hoe zangana nanapaka an'ilay resaka. Zany nanohy. Fa ilay fomba fitenitsika sy ilay fomba nentsika anteny de mety ho manapaka ilay resaka. Zay nitranga voalohany. Tranga faharoa de zao hoe isika indray zany raha manaraka tsara n'ilay tenin'Andriamanitra amin'ny Jakoba toko voalohany 9:20 ty ho malay malady miaino, malay miteny, malay kotezitra de zavatra faharoa hoe miazona ny fitohizan'ny resaka. Zany hoe rehefa miresaka aminao le olona de ianao zany miazona tsara ny fitohizan'ny resaka. Miazona tsara ny fitohizan'ny resaka. Tranga roa, voalohany manapaka ny fampiresahana avy hatrany, ny faharoa de hoe miazona ny fitohizan'ny resaka. Tohizanao izy koa ny tonga de hanapaka resaka. Fa ndeo arahantsika hoe ahoana zany hoe manapaka resaka zany, manapaka le dinika zany. Io Jakoba toko voalohany 9:20 nitondrana azy. Ny fahatezerana zany no manisika ny olona ho maika hiteny eo anatin'ilay dinika izay atao. Rehefa mitantara zany tonga de tezitra izy de mahatonga azy tonga de hiteny ary zay fitenana ho avoakany amin'izay de ho mitsara, ho manameloka, ho manitsy, mandratra sy ny maro hafa. Zany hoe avy hatrany tonga de miantefa avy hatrany any amin'ilay olona zay niresaka ary tsy misy afa-tsy fanamelohana
sy fitsarana sy atao hoe fanitsiana sy fandratrana. De efa hitantsika teto amin'ity fandaharan'ity fa ho an'izay efa mpanaraka, ohatra moa mbola tsy mpanaraka ianao fa zao vao miaino le hoe izany fahatezerana izany hitandreo mpandinika zany. Ny fahatezerana dia tsy izay no tonga voalohany anatin'ny olona rehefa misy zavatra izay atao hoe mahatezitra azy, fa atao hoe izay no zavatra mahazo azy faharoa zany, zavatra roa zany no mitranga eo aminy rehefa misy zavatra zay resahana aminy. Ny amin'ny teny frantsay moa zany de hoe atao hoe réaction primaire. Réaction primaire zany de zay vao tonga any amin'ny atao hoe réaction secondaire. Le réaction primaire de tahotra ny tonga ao anaty voalohany zany rehefa misy zavatra resahana zay hoe mahatonga ny fahatezerana de hoe mety ho mahatahotra le olona, mahatahotra izy na mety ho mahatsiaro tena ho atao tsinitsinina izy na tsy rarahina na hoe mety ho menatra izy, resaka frustration zany de ny anankiray resaka tahotra na hoe tsy fararahina atao fahatserovatena ho atao tsinitsinina zany. Reo zavatra reo zany na sy ny maro hafa izay no mahazo ilay olona voalohany aloha de ireo no mahatonga azy lasa tezitra rehefa aveo. Ny fahatezerana zany de tsy azo fehezina zany ireo zavatra zay atao hoe réaction primaire ireo no fehezina de tsy tonga lasa lavitra, tsy tonga ny fahatezerana mirehitra zany ny olona anankiray. Ary izay toe-po voalohany zay zany atao hoe réaction primaire, toe-po voalohany io zany de io no mila dinihana tsara aloha, mijanona eo amin'io zany isika, fa tsy tonga ny amin'ilay atao hoe toe-po faharoa de ny fahatezerana zany. Fa raha vao ohatra ka hoe avelantsika anjaka be tsy fantaritsika, raha vao tsy fantaritsika zany hoe inona zany mahazo azany lay toe-po voalohany zany na le réaction primaire, raha vao tsy fantaritsika inona zany mahazo azany raha zany ny zavatra resahana amiko de manjary lasa avy hatranytsika de tezitra tonga hatrany amin'le fahatezerana. Ary rehefa tezitra de zao ny zavatra mitranga hoe tsaratsaraina le olona, melohana le olona, ahitsy le olona, alefa daholo ny moraly alefa ny teny mandratra samy hafa zany. Andesika ny aka ohatra fa afahanao zany manaraka tsara ny zavatra ambara zany, andesana ataontsika hoe manantona anao zany ny zanakao ndray andro, na hoe petraka eo am-pisakafoanana de miresaka aminao ny zanakao mitantara zavatra izy, zanakao vavy zany mitantara aminao. Dada sy neny lay mpiara-mianatra aminay be voka, misy ankizy vavy mpiara-mianatra aminay be voka izy. Zay zany ny teny nambarany zanakao, mitantara izy zany, izy zany no manokatra ilay resaka, manokatra an'le resaka izy. Ary raha vao zany ny resahany tonga de be de be ny zavatra tonga ao an-tsainy ray aman-dreny, be de be ny zavatra tonga ao an-tsaina, tonga de zao zany no mety ho trangan-javatra avalinao. Afa-baraka ray aman-dreny, afa-baraka ny ray aman-dreny. Zay no mahavoan'ny tanora ankehitriny tsy mba manana foto-kevitra hijoroana fa miraparapa amin'izao lehilahy mahay miresaka rehetra zao. Raha ianao aloha ny tratran'izany asa angamba zay ataoko anao. Zay zany tenin'le ray aman-dreny, zay ny tenin'le ray aman-dreny. Raha zay ny tenin'le ray aman-dreny, inona no mety ho fiantraikany any amin'ilay zanaka? Fa andeo jerevantsika aloha hoe inona ary zany mahazo an'ity ray aman-dreny ity mahatonga azy miteny takan'izany. Manana olana zany le ray aman-dreny, vao niteny an'izay le zanany de miteraka mametraka olana ao anatiny zay, ary zay olana zay mampiteraka tahotra ao anatiny, mahatahotra izy. Tanao le teny amin'ny farany hoe raha ianao aloha ny tratran'izay asa angam'izay atao. Zany misy namany zany be voka, naman'le zanany zany, de tonga de hoe raha ty zanako ty koa mety ohatrana, mahatahotra izy ny amin'ilay zanany de mahateny an'ireo zavatra ireo, sao de voa koa ty zanany ty.
zany hoe le tahotra zany le ataontsika hoe toepo voalohany tao anatiny raha vao ndresaka an'izay le zanany matahotra izy ary zay tahotra an'izay a de lasa te ananatra anjanany izy a de amin'ny fahatezerana no tenany azy ny tanora ankehitriny tsy manana foto-kevitra hijoroana taitaitra am'izay lehilahy rehetra izao zay mahay miresaka rehetra zao raha ianao aloha mitratra an'izany efa mandeha zany zao ny moraly efa mandeha ny fitsarana fanamelohana an'ilay ankizy zay tratra n'ilay trangan-javatra fitsarana fanamelohana fa raha nijanona fotsiny teo amin'ilay tahotra an'izy aloha de mandinika hoe inona zany no ataoko ho amin'ilay zanako raha izay no zava-misy mandeha fafatra sady ho an'ilay zanany izy fandrahonana sy fampitahorana sady ary ekeny marina fa lasa aloha ny afatra fa tafita aloha ny afatra hoe tandremo fa raha ianao a tandremo tratra an'izany a zay ny tianao ampitaina tandreminao fiainanao fitondran-tenanao zanako raha ianao tratra an'izany a saingy ny olana de zao tsy tafitany amin'ilay zanaka akory zay fa ny fiatrekan'izay any amin'ilay zanaka de zao tsy te hanoen'le resaka tsony izy tonga izy de mangina vita za tsy resaka tsony tsy misy tombony azony mantsy avy amin'izany resaka zany inona moa ny tombontsoany azony avy amin'izany tsy misy amin'ny mahatanora azy aizany lalàna tokony izorany tsy nampifantarina azy zany inona ny tokony ho ataony azy raha izay ny zava-misy tsy nampifantarina azy zany fa avy de fampitahorana sy fandrahonana vita teo ny resaka tsisy zavatra resaka hitotsony eo a ny afatra raha teo tsy tafitakory tsy hiteraka fahazotoana iaino tsony zay ary tsy te tantara ny olana de zao hoe tsy resaka tsony izy amin'ny manaraka satria vao hiteny zavatra karazany ohatran'izany izy de izy indray ny to lasa ohatra ny nanao an'ilay zavatra inona ny tsara kokoa tokony ataon'ray aman-dreny zany zay zany so zay trangany zavatra ray de ilay atao hoe tranga voalohany hoe manapaka ilay fampiresahana avy hatrany le ray aman-dreny fa tokony hiazona ny fitohizan'ny resaka izy izay no atao miazona ny fitohizan'ny resaka atao fitsapany fahaliana amin'ilay resaka zay natao ianao zay zany atao fitsapany hoe tena lina ianao amin'ilay resaka zay natao misy fantena mety azonao atao ahoana anao ahafahan'ilay resaka mbola hitohy ao anatin'izay esory aloha ny tsara sy anameloka na izy a na ilay olona izay tratran'izany olana zany fa hoe ahoana kosa no mety azo anampiana azy ahafahany mieritreritra sy mijery hoe inona ny tokony ataony a ny amin'ny ho avy ndeha raha isitsika ihany no ohatra ary aka ohatra tsika fantainana mety azo apetraka raha ny teny zany le zaza hoe dada sy neny a misy ankizy vavy miara-mianatra aminay a mbe voka lanjalanjaina tsara zany teny zany ny tombony zany de hoe za raha aza miresaka an'izany iany izy ahafahana mampita zavatra fa tsy ho tapahana sady le resaka re ho aka ohatra tsika mamaly tsika zany teny hoe de nyresaka taminy zany ianao de inona hono no ataony de nyresaka taminy zany ianao de inona hono no ataony zany hoe mikendry ny tohizan'ny resaka zany tsisy resaka mitsara zany na kely aza an'ilay olona zany na hoe ikitikitika sahady a ilay zanaka amina fampitahorana sy fampitandremana nyresaka taminy zany ianao de inona hono no ataony de mety amaly izy ary ianao ahoana ny hevitrony amin'izany ary ianao ahoana ny mba hevitrony amin'izany fantaniana atao ampahatoniana sy mikendry tombontsoa mikendry ny tohizan'ny resaka ary manampy ny tanora manampy ny zanakitsika heritreritra sy andinika ny zava-misy mandinika tokoa izy hoe inona tokoa moa zany ny tokony atao inona ny tokony hisorohana an'izany zavatra zany ary raha mitrangy zany inona ny tokony atao resaka azo tohizana tsara zany mampivelatra tsara ny resaka zany a ary mampivelatra ihany koa mana tsara ny fifandraisan'ray aman-dreny sy ny zanaka ngamba azonao ny tianambara ao anatin'izay fa ny zavatra ilana zany amin'ity faharoa tety hoe tandremana ny tsy hitsara na hanameloka avy hatrany fa ny velaran'ny resaka anao tao izay aloha no azo zaraina tamintsika tamin'ity anio tya
apetakatsika ny tompo ny fitohizany zany fandaharany zany ndray zany loha hevitra zany a de ny tompony a ho amintsika tsiray avy indrindra anatsara sy ampitombo fifandraisana izay misy eo aminao a sy ny zanakao de azakify raha manana zanaka atao be famalina sy atao hoe tsarotra atory ianao fa zao apetrao amin'ny tompo zany a mivavaka tsy maintsy atao foana ny vavaka tsy hoe tsy resahany aminatiny zavatra natotsika etoy zany hoe tsy mivavaka fa mivavaka de andro manalina ny fitolomana mbavaka ho amin'ny zanaka zany de ny tompo ao aminao a anatsara ny fifandraisanao amin'ny zanakao hivavaka sika misaotra Andriamanitra ny amin'izay rehetra nomenao anahy tamin'ity anio ty maro tokoa ny tompo hoe zanaka sy ray aman-dreny tsy mifakahazo ady lava vao miresaka de ady ianao no hiasa mero anatin'ireo ray aman-dreny sy ny zanaka mba hiatsara zany fifandraisany zany de misaotra ny amin'ny fitiavanao tompo amin'izay rehetra ny fampisarana tamin'ity anio ty de ho voninahitra ao ny fahavelomanay amin'ny anaranao Jesosy Kristy tomponay amen. Fandaharana iray vatsy iray aina. Fandaharana iray vatsy iray aina. Iarahanao amin'ny mpanompon'Andriamanitra heriliva Razafimanantsoa. Isaky ny zoma amin'ny 4 ora sy fahefany ka hatramin'ny 5 ora sy fahefany eto amin'ny radio vaovao Mahasoa.